saramba fandaharana na songadinana ny herin'ny vehivavy mpandraraha mpanakanto mpanao asa tanana azo vehivavy mamorona sy manova ny fiarahamonina mizaratra kefa manandanja mitondra afatra ary aingam-panao any rehetra saramba feo ny vehivavy za mavitrika ary mamiratra. Miarabantsika rehetra minarandria manonono anarako dia raha ivelan'ny toeram-piasana dia olona tia manampy olona izay ny tena fahafantaran'ny manodidina anahy dia be resaka be tia manome conseil be tsikitsiky. Ny asako moa zany dia misehatra ao anatin'ny fizahantany sy ny fanatanjahantena na ny dia marimarina kokoa. Mpitaridia dia sady coach zumba ihany koa. Misy ifandraisany aloha voalohany indrindra samy mifandray amin'olona mivantana ilay izy na any anaty resaka fandihizana na any anaty resaka fizahantany dia mifanerasera amin'olona fa ny anankiray fotsiny manampy anazy amin'ny resaka fikarakarana ny vatany sy miala voly ny anankiray ary amin'ny fizahantany manampy anazy sy mampianatra azy ahafantatra bebe kokoa momba Madagasikara. Kosa tsy voatery fa arakaraky ny filina miainga amin'ilay client eo ilay izy. Raha ohatra moa zany hoe client tia mandihy izy dia araba tsara fa ohatra hoe tapany maraina manao gitara, tapany hariva rehefa mipetrapetraka mandihy, fianarana dia tandro izy ohatra. Fa raha ohatra kosa izy tsy tia an'izay dia tsy forceny izy fa tediavana activité. Izay angambany efatra mbola kely no tia nandihy dia efatra mbola kely koa tia nianatra teny vahiny. Ny tena nampirisika anao hiditra ao anatin'ilay resaka zumba ny fahitana ny manodidina hoe mila miala voly. Dia ankoatran'izay ihany koa ny mpampianatra anahy nandihy tamin'ny mbola kely izay atao kokoa eto izy coach Katiusia dia mbola coach foana koa izy hatramin'izao ary mbola namola volana ho tonga coach zumba. Tena samy mitakery daholo izy roa. Mahasamy hafa anazy fotsiny angamba ny herim-batana kokoa ny tena ilaina ary anatin'ilay zumba fa ny any anaty resaka gidage toa any anaty herin-tsaina satria eny an-dalana eny ianao misy fotoana tsy araky ny eritreretinao mihitsy iny lalana iny dia mandamina sain'ny client ianao fa tsy ianao rery. Mila mahery tsara zany ianao. Ny guidage aloha taloha satria guidage ny tourisme ny anarako fa ny passion janao passion foana ny fandihizana fa taty aoriana vao nisy déclic kely ohatran'ny hoe nisy fotoana zany tena very kely mihitsy ny aloha hoe inona tena ho atao amin'ity fiainana ity dia tena mijery hoe inona zavatra tena tiako, inona dia tena apprécian'ny olona anahy foana. Dia teo no mitsiry ilay asa hoe maninona moa raha atao asa amin'izay koa ity zavatra ity. Tena fotoana be dia be mihitsy ny ahako hoe ilavolefina indrindra tany anaty resaka fizahantany mafimafy zany miaraka amina vahiny zany tsy mitovy fomba fiteny aminao aloha izy voalohany indrindra. Eo ihany koa ny fomba fisainana tsy mitovy dia misy fotoana tsy maintsy misy fifandirana kely dia teo eny antsefatsefany eny tena mila ody mihitsy rehefa any anaty sirika ihany aloha atsaniko any ity. Dia any anaty resaka zumba koa surtout tamin'ny vao nanomboka be dia be ny mila hatsaraina dia kivokivy ihany indraindray hoe ho vita sa tsy ho vita ilay izy.
maro kotsinany manao an'ilay izy ankoatranahy dia mila mijery zany ianao hoe mety sa tsy mety. Tena nahatonga anahako hoe tsy maintsy vitako ilay izy ilay fitiavana, natao ampitiavana ilay zavatra. Dia rehefa eo ny fitiavana dia n'inona obstacle dia mitsangana foana ianao hoe ataoko vitako ity. Tena zavatra ny fomba fijerin'ny olona matetika any anaty resaka hoe fizahan-tany raha vao hoe vehivavy izany ny guide dia tenen'ny olona foana hoe mahaditra. Izay aloha voalohany indrindra. Misy indraindray misy miteny hoe hitady vazaha. Diso nefa n'izay fa asa ohatry ny asa rehetra ihany. Dia any anaty resaka fampianarana dia indray any anaty zomba indray fijerin'ny olona nay hoe mandindihy fotsiny izay dia mahazo vola. Fa tsy mandindihy dia mahazo vola fa manomana kore, mieritreritra hoe ahoana indray ny anomezako tsikitsiky an'ireto client reto satria fantatra hoe be dia be stress fa tonga eo izany rehetra izany. Tena ahoana ry izany samy mampidi-bola, nefa koa samy tsy mampidi-bola. Mampidi-bola ilay izy satria ataoko hoe any amin'ny resaka guide touristique angambany. Satria raha mahalala hoe indraindray ianao mitondra vahiny tsy mitovy amin'ny koan'ny vola eto Madagasikara. Fa nefa koa rehefa tena miasa tsara ianao any anaty resaka coaching na zumba dia manampy anao ihany koa ny karamanao anatiny. Tena dia vatana aloha raha vao maheno mozika tiana surtout hoe mihetsiketsika dia te handihy foana mihitsy na any am-piangonana raha indraindray maheno ohatra hoe maheno hirana choral mihetsiketsika ireny dia ao an-doha dia ohatry mamorona azy hoe ohatry izao fa mety amin'izay dia mandihy ho azy. Indraindray moa na fety tsy asaina izao ary ianao hoe andao andihy dia ianao ohatry mampianatra tamiko izany ianao fa ohatry izao mandihy amin'izany fa tsisy tsy mahay izany. Ny tombony aloha voalohany indrindra ara-batana, salama tsara ianao. Dia ara-tsaina ihany koa salama tsara ara-tsaina koa ianao na amin'ny zumba io na amin'ny resaka tourisme io mahazo rivodrivotra ianao, falifaly foana ianao. Ary indrindra ihany koa asa anankiray tena mampivelatra be ny coach zumba sy ny tourisme satria be dia be ny olona afaka hifandraisanao. Mety misy asa tampokareo lasa tonga ao an-tsainao hoe mety amiko izany fa alao ataoko. Dia izay no tombony hitako. Indrindra moa amin'ny maha-guide anahy dia tena ny guide raha vao tsy mahazo aina raha vao mangina ela be. Dia tsy mahazo aina koa ny guide raha vao mahita hoe ny namany tsy falifaly, tsy taitaitra dia iny aloha izany dia efa mianime foana za foana mitady sujet. Indraindray koa ohatra hoe mahita toerana na mahita voninkazo ohatra dia tsara tarehy be iny voninkazo iny. Dia eo dia efa hoe fantatrareo ange fa alina ange fanafody io na misy anaran'olona eny dia efa ohatr'izao ny tantaran'izany. Raha te hiara-iasa aminahy aloha izany dia afaka mifandray amiko amin'ny alalan'ny tambadzotra Tserasera, Minarandria Mananoro na amin'ny numéro 034 41 142 37 izay efa misoratra eo ambany eo. Dia ankoatran'izay afaka miara-miasa amina toeram-piasana raha ohatra hoe hanao team building nareo ohatra na misy fetifety événement tianareo karakarainareo ka mila animation zumba dia vonona mina hiara-iasa aminareo. Ankoatran'izay raha misy fête d'anniversaire dia vonona foana ihany koa. Raha te hanao excursion nareo afaka hoentiko dia sady manao zumba tsika.
mankasitraka be diaibe any saramba aloha nandray teto a dia akoatran'izay a manentana antsika vehivavy rehetra mana-talenta anantona ny saramba ihany koa fa satria eto amin'ny saramba dia toerana anisan'ny manome valeur atsika dia aza misalasala. Akoatran'izay afatra ho an'ny tanora angamba aza matahotra manomboka projet izany dia zaha foana izay zavatra tianao fa iny zavatra tianao iny matetika no mitondra anao any amin'ny asa mapety anao. Mankasitraka be dia be any saramba nandray teto dia ivahiny matetitetika fa mahafinaritra be ny fandraisana. saramba fandaharana na songadinana ny herin'ny vehivavy mpandraraha, mpanakanto, mpanao asa tanana ary ireo vehivavy mamorona sy manova ny fiarahamonina mizaratra kefa manandanja mitondra afatra ary aingam-panao any rehetra. Saramba feno vehivavy za mavitrika ary mamiratra.